Manonona ny fiadanana trany amintsika rehetra. Misy zavatra ho zaraiko amintsika anio par rapport amin'ilay sujet izay nataoko publication an-tsoratra tamin'ny pejy hoe izaho dia lehibe noho i Petera. Zay ilay publication an-tsoratra nampitako fahamarinan'ny soratra masina sy expérience fahatsapana. Fa rehefa misy peba ohatran'ireny moa dia avy hatrany ny réponse-ny olona dia ny hoe Matikambo, Préaré, Monsieur Milay, ohatraohatran'izany. Zay zany bon, zavatra efa mahazatra izay satria hita sy tsapa tamin'ny publication tany aloha rehetra. Nisy fotoana nanao publication nanazava ny amin'ny hoe secret an'ny biby maloto dia nazavaina tao ny zava-miafina ara-panahy sy ny hevi-panalalina mifandraika amin'ny herin'ny filazantsara sy ny soratra masina, surtout ny resaka saloha famonjena, dia hita tao daholo ny toe-pon'ny olona manamarina ny soratra masina ny amin'ny hoe araky ny haben'ny ampo no hitenena ny vava. Zavatra ohatran'izany zany fa tsy mahakivy antsika izany fa ny antsika ny objectif dia mampita izay tokony ho lazaina sy ny zava-panahy mitondra makany amin'ny famonjena foana. Izaho dia lehibe noho i Petera. Ho azavaiko izay satria izaho tsy manoratsoram-poana fa mampita ilay expérience fahatsapana foana araky ny herin'ny filazantsara miasa atao anaty. Amafisiko ary tena hoe ataoko tsindrim-peo mihitsy izay hoe izaho dia lehibe noho i Petera. Satria izao ny antony. Par rapport amin'ireny le secret-ny biby maloto izay nazavain'Andriamanitra tsoto tamin'ny alalan'ny fanahy masina sy ireo izay nandray ny message dia i Petera nahita tao anatin'ny fahitana, nisokatra mihitsy ny lanitra ary nahidin'Andriamanitra tamin'ny zorony efatra ny karazana biby maloto mandady mikisaka sy ny sisa rehetrarehetra fa nandahy intelo Petera. Averiko indray, i Petera lanitra nisokatra nahita izy tao anaty fahitana ary ny feon'Andriamanitra mihitsy no reny tao anaty fahitana hoe vonoy ka hano, kanefa nanday intelo Petera. Zany efa sady tsy nahita fahitana no tsy nandre ny feon'Andriamanitra fa ny soratra masina no vakiako dia nisy révélation eran'ny fanahy masina voaraiko tao amin'ny alalana izay soratra masina no mediteko izay niasa tato anaty ny fanahy masina dia mino fa izay efa nodiovin'Andriamanitra tsy ataoko fady. Ary nazavaiko moa ilay secret amin'ny biby maloto fa ny sujet antsika dia hoe izaho no lehibe noho i Petera satria izaho tsy nahita fahitana, izaho tsy nahita lanitra nisokatra, tsy nandre ny feon'Andriamanitra Jehovah Andriamanitra, fa izaho kosa mino fa izay no diovin'Andriamanitra tsy ataoko fady mihitsy. Amen. Be da be nefa no tsy mino an'izany. Petera nanday intelo fa be da be nareo mpanaraka ny pejy no tsy fantatro na andahy mandrakizay ianareo. Fa izaho tsy nahita sady tsy nandre ary tsy nandre ny feon'Andriamanitra tsoto no tsy nahita tao anaty fahitana fa izaho nefa mino lehibe noho i Petera. Lehibe noho Petera. Zay le asan'ny apôstôly toko 10. Dia izao ny Jaona toko 2 andininy 7 anefa dia mazava tsara hoy Jesosy tamin'ny Tomasy hoe aza ho isan'izay tsy mino satria ny antony. Jaona toko 2 andininy 7 otany tsy finoana. Zany hoe mahatonga any amin'ny fahaverezana ny tsy finoana. Ka mazava be ilay afatra tsy niteniteny foana ary ny teny hoe izaho lehibe noho Petera satria ilay finoana mitondra ho any amin'ny fiainana mandrakizay mihitsy no naneho tamiko araky ny fanahy masina miasa ato anatiko sy ny herin'ny filazantsara fa izay efa nodiovin'Andriamanitra dia tsy ataoko fady mihitsy. Na tsy nandre ny feo an Jehovah ary na tsy nisokatra tamiko ary ny lanitra fa za sura fa depuis an'izany ino dia nisokatra ny lanitra ary izay no mitondra makany amin'ny révélation amin'ny fiainana mandrakizay ary isaorako amin'ny tompo Andriamanitra tsoto tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany
fa tsy kivy mihitsy ny tenako mampita mesazy sy famarina ny soratra masina amitsika rehetra. Za de lehibe noho Petera. Minohy ianao fa ianao ihany koa de lehibe noho Petera, fa tsy maintsy velona ao anatinao ny herin'ny filazantsara ary tonga pino anao tsy isan'izay tsy mino. Tsy ho isan'izay tsy mino. Satria ry Tomasy mbola nalaina mihitsy ny tanany de hoe atofy eto amin'ny lany voako izy Jesosy, atofy eto amin'ny tanako. Zay ry Tomasy vao nino, fa za tsy nahita an'izany rehetrarehetra za. Fa za tena sady mino hoe tompoko sy Andriamanitro nefa tsy hitako. Tsy mila lany votofana, tsy mila tanana kasiana. Zay no mahatonga anahy fa lehibe noho i Petera. Ka misy isaintsainanao zany pub izany, raha mbola tsy misaina am'zany ianao dia efa misy esprit tena hoe mamatotra anao mihitsy mahatonga anao tsy velatra amin'ny fahafantarana ny soratra masina. Averiko farany fa za dia lehibe noho i Petera. Rahasoa